Miarabantsika rehetra ary tsapana hoe tena fandresena ngeza be ho anay ho an'ny exo nitondra eto Toamasina amin'izao fotoana izao. Tena faly izay tena hiarideran'Andriamanitra ary fandresena tena goavana no entin'Andriamanitra eto amin'ny tanànan'i Toamasina amin'izao fotoana izay atongavany exo hihira fiderana aty izao. Fantaniana teo hoe ahoana ny atao ary raha mba te hanjifa, raha mba te hanatrika talohan'izao dia nivarotra ny tapakily izay tao amin'ny ketrika.com fa nanomboka androany ary sy ho an'ny rahampitso dia efa eto atoerana zany, tsy en ligne intsony fa efa eto atoerana ny fivarotana ny tapakily. Dia rahampitso dia amin'ny CJST manomboka maraina amin'ny valora sasany dia efa manomboka misy mivarotra efa mandeha ny tapakily efa somary vitsivitsy izy ao kely dia kely ny toerana tsy ohatry ny tany Antananarivo noho izany tena miazakazaha. Fantatra hoe anisan'ny safidianay tamatavy satria anisan'ny be mpakafy an'exo, be dia be mihitsy ny antso anay hoe izay ary be dia be nefa miazakazaka taloha hoe tena voagadona mihitsy ny tapakila hoe io fa amidy dia efa miazakazaka. Dia noho izany tena mba tsy ho tary ianao mba sao dia hoe ianao anisan'le mba tena nanantena nefa tsy ahazo vitsy dia vitsy ihany ny toerana satria 703 fotsiny plasy ary efa atsasa manila mahery zay ny efa lasa. Fantatra hoe malagasy efa farapara vao miazakazaka mba anisan'ny tsy ho tary ianao androany zany dia efa misy fivarotana ihany koa ao amin'ny bazary kely ao amin'ny Jumbo Score bazary kely androany bazary be azafady androany tontolo dia ndrapitso eo any toerana zany ndrapitso manomboka amin'ny valomaraina. Misy karazany telo ny tapakila. Ny silver manomboka amin'ny 5,000 ariary, 25,000 ariary dia ny ao aorianany iny zany somary plasy somary arindrina dia ny akaikikaiky kokoa dia 10,000 sy 3 ariary, 35,000 ariary, 35,000 ariary. Dia ny VIP na hoe place tena eo aloha indrindra dia natao mezana tena natao tena mora ihany koa miora lavitra satria atsasany vidiny tany Antananarivo izy mba ho an'ny Toamasina manokana satria tena niangaranay manokana misy Toamasina dia 50,000 ariary na hoe 10,000 ariary. Amin'ny tanàna be dia be eto Madagasikara dia tamatavy ihany nisitraka ny tournée miaraka amin'ny exo zany amin'ny tindray mitoraka ity. Ny loha-hevitra izay nentinay moa dia hoe ho tonga ny fanjakanao que ton règne vienne. Vavaka nampianaran'ny tompo izy io fa nirin'i Jesosy Kristy tompo dia hoe ety ambonin'ny tany anisan'izany Toamasina ho tonga ny fanjakana. Ina moa ilay fanjakan'Andriamanitra? Ny fanjakan'Andriamanitra dia le hoe le zavatra ao an-danitra izay ambaran'ny Baiboly hoe fanjakan'Andriamanitra ozy izy dia tsy amin'ny fihinanana sy ny fisotroana fa amin'ny fiadanana sy fahamarinana ary fifaliana amin'ny fanamasina. Dia naka ny groupe exo zay mpideran'Andriamanitra eran-tany fatadaza eran-tany eran'izao tontolo izao indrindra ny pays francophone izay tena hoe manana an'izay fahasoavana izay ho avy eto Toamasina. Efa teto izy tamin'ny 2018 ho an'izay nahatsiaro 2018 dia tao amin'ny Gare de Manguier ny concert tamin'izay. Dia tonga indray amin'ny 2025 ity eto Toamasina ny zoma fa 7 volana May amin'ny Enolariva ao amin'ny CJST izay fiderana miaraka amin'ny exo zay. Ao anatin'io zany ny tanjona dia hoe anatin'io fiderana io rehefa miara-midera eo miara-mankalazan'Andriamanitra dia Baiboly milaza hoe Andriamanitra mitoetra ambony fiderana. Dia efa manatrika eo Andriamanitra dia ozy ny Baiboly hoe mihetry ny fahavalony rehetra. Salut faly be zany tonga aty faly be tonga eto Toamasina efa elaela tsy taty dia
tsy nanana fafana koa ko nahita lemeko zao fanetana reo nanao concert anankiroa zareo fa tsy afatra nanatrika no miantona dia zay na anisan'ny mahafaly be ako za zany no tena hoe tongava teto zany dia misy fiara-miasa miaraka amin'ny namana mikarakara fa satria moa zany mpihira dia nataoko zany andao mihira amin'ilay fotoana voaloha dia tena mahafaly be ako zany afaka hiara-dera amin'ny tompo amin'ny exo voalohany dia afaka mianjarana zany misy hira efa mety hoe fantatsika reny zany le raha deran'Andriamanitra dia mihina ny andrasako hiara-dera amin'ny tompo miaraka aminareo dia tena hoe mitaonantsika to ndao hiara-dera n'Andriamanitra miaraka amin'ny exo fa tena mampahiry be ny hira ny exo sady tena hoe misy ny fanatren'Andriamanitra misy fitahin'Andriamanitra efa tonga eto Toamasina ny groupe exo anatanteraka seho tena goavana seho tsy manam-paharoa mbola tsy nisy teto Toamasina mihitsy satria tena nanomana an'izany izy nandritry ny fotoana tena ela noho izany dia magnentana antsika tena ho avy zoma amin'ny enora arivo ao amin'ny CJST le etsy fa manomboka rapitso manomboka amin'ny CJST ihany manomboka amin'ny Valomaraina ny tapakily nojifaina dia tongava maro enjeo ny toerana fa efa somary vitsivitsy ihany izy ao androany tontolo izy dia ao amin'ny Jumboscor ao amin'ny Bazar Be eto amin'ny Bazar Be Toamasina dia tongava. Oui, bonjour Tamata et les environs. Nous sommes très heureux d'être là. La dernière fois, c'était en 2018 et nous sommes de retour parce qu'on vous aime. On aime le pays, on aime les Malgaches et nous sommes là avec toute une équipe de musiciens formidables. Un des meilleures équipes avec lesquelles on a travaillé partout dans le monde. Beaucoup de talent, beaucoup de dévouement, toute une équipe de musiciens avec nous et nous allons vivre des moments forts ensemble. C'est des moments à ne pas rater, donc venez nombreux, vous êtes attendus.